Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy indra tolotra anao avy hatrany kosa ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny tontolo politika sy ny fiangonana ihany koa moa no antsika isantarana n'izay fampahalalam-baovao izay ao anatin'ny lafiny ara-pinoana izay indrindra raha moa dia nitanterana tamin'ity androany ity ny fifamindrampahefana teo amin'ny mpitantana ny FFKM vaovao sy ny teo aloha Monseigneur Razanakola Odon moa no voatendry ho filohan'ny FFKM vaovao mandritra n'ity taona 2020 sy 2020 ity naneo ny fahavononany amin'ny fanohizana an'ireo asa rehetra sy ny ezaka rehetra izay tsy maintsy ho tanterahana moa ity filoha vaovao ny FFKM ity karahantsika avy hatrany anjenjen'izay. Toto sy tolakandro ny fifamindrampahefana teo amin'ny mpitantana ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na FFKM dia Monseigneur Razanakola Odon filohan'ny FFKM mandritra ity taona 2020 ity sy ny pastora Rakoto Mandoro Test filohan'ny FFKM nandritra ny taona 2020 lasa teo iny. Lazy Monseigneur Razanakola Odon fa vonina noho ireo ezaka fanatomboky ny filoha teo aloha dia ny fanelanelana ho an'ny fampihavana pirenena. Fotoana ihany koa na ahafahan'ny Monseigneur Razanakola Odon nampita hafatra mavesatra ho an'ny mpitondra firenena, mpanao politika ary miaramila. Ho an'ny mpitondra fanjakana izay amporisiny anatanteraka ny editiny mba hiatana ny firenena sy ny mpiraitany rasa. Ho an'ny mpanao politika dia angatahana mba hahay hifanatona sy fampiaina, ifampilaza ny marina ary ankatoa sy anatanteraka izay hita fa mahasoa ny firenena. Ho an'ny foloalindahy izay antsoina mba hifanatona ka hanamafy ny hasina sy ny antso mahatangoka ary ny vosona azy ireo eto anivon'ny firenena. Ho an'ny vahoaka izay antsoina hifanampy amin'ny sarotra, tsy ho kivy fa hiangona amin'Andriamanitra ka tsy ho resy ny ratsy sy anandratra ny hasiny mahomby. Nandritra ny fitaom-pivavahana izay nitarihan'ireo filoham-piangonana efatra mpikambana eo anivon'ny FFKM ary nitanterahana teny amin'ny Karandohalo no nanatotosana izany rehetra izany.